Tontolon'ny fitaterana nabakabaka indray kosa vokatry ny famatoram-piara-miasa misy eo amin'ny seranam-piaramanidina ao La Réunion sy ny seranam-piaramanidina eto Madagasikara dia nanolotra fanomezana ho antsika izy ireo tamin'ity andro androany ity. Io zany no nanolorana ny fanomezana avy amin'izy ireo. Nahazo fiara-pamonjy afo avy amin'ny seranam-piaramanidina ao Saint-Pierre Pierrefonds ao La Réunion ny seranam-piaramanidina eto Madagasikara na ny ADEMA. Voatombana ho €3 eo ny vidin'ity fiara ity raha vaovao araka ny fantatra nandritra lanonam-panolorana ity fiara-pamonjy afo ity teny amin'ny foiben'ny ADEMA eny Ivato. Marina fa mbola tsy nisy ny lozan'ny trangatra eto teny amin'ireo seranam-piaramanidina malagasy kanefa tsy maintsy ataony misoroka. Tafiditra ao anatin'ny paikady fanavozana rahateo izao fampitaovana zao. Ny soran'Andriamanitra moa zany mbola tsy nisy ny loza mpiara-manidina nampiasana an'ireo fa kosa ny fiomanana zany dia zava-dehibe amin'ny zavatra tahaka ireny satria tsy hoe rehefa tonga ny loza vao hianatra ampiasa io fitaovana io. Ny zavatra misy kosa rehefa amin'ireny tanàna zay tsy manana mpamono afo reny zany dia matetika iangaviany autorité toerana zany ny ADEMA amono afo raha ohatra misy voina mitranga zany. Zay ngamba tsara ararotika any ny fotoana tahaka izao anazavana momba azy io. Raha ny lalàna zany dia tokony tsy voaka ny faritry ny seranam-piaramanidina reny fiara reny fa mamono afo anatin'ny faritry ny seranam-piaramanidina. Samy manana fiara-pamonjy afo avokoa ireo seranam-piaramanidina 10 amin'ireo 12 tantanan'ny ADEMA eto Madagasikara ka Inosbe no manana be indrindra satria 5 nisan'ireo fiara-pamonjy afo ampiasainao. Mahatratra 9 litatra ny rano ampiasaina amin'ity fiara-pamono afo ity, 500 kilao ny vovoka famonoana afo, 800 litatra ny mosy ary mazaka tsara ny loza fisorohana ny afo ao amin'ny seranam-piaramanidina antoniny izy. Tafiditra ao anatin'ny fifanaraha-piara-miasa eo amin'ny tambazotra seranam-piaramanidina an'ireo firenena amin'ny teny frantsay no nahatonga ny izao fanolorana fiara-pamono afo avy any La Réunion zao.